andavonana tsiraray avy kanefa teo ny tananao mahery Andriamanitra izay niaro sy nanangana anay ny anaranao Jesosy ny anaranao mpanjaka masina tsy miova ary mandrakizay Alleluia misao aura ani Jehovah rifanaikyo Alleluia ary izay rehetra ato anatikyo misao rany rany masina aura ani Jehovah rifanaikyo rifanaikyo Alleluia ary aza misy adinoinao ny fitahiny izay mamela ny ferokao rehetra izay manasitrana miaretinao rehetra izay mitondra famonjena femanao Alleluia izay mamela ny ferokao rehetra izay manasitrana miaretinao rehetra izay mitondra famonjena fenoanao Alleluia Alleluia misaura misao ani Jehovah rifanaikyo ato anatikyo misao rany masina misao ani Jehovah rifanaikyo Alleluia Jesosy okatsoadinay mandrakariva ny famonjenao isanandro ako ho amponay mandrakariva ny zavatra efa nataonao any an-tsirairay avy Andriamanitra
mba hahafahanay mankalaza anao amin'ny fidoboko ny fony fotsiny dia fa maneho an'izany fanomezam-boninahitra ny anaranao zany Jesosy. Alleluia. Tompo aoka ny teninay Andriamanitra hanambara ny fahalehibiazanao sy ny fahatsaranao Jesosy Kristy. Aoka ny teninay ho teny feno fahasoavana mandrakariva Jesosy. Ho teny maneho ny fahalehibiazan'ny famonjena sy izay rehetra nataonao teo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Aoka ny fihetsikay Andriamanitra hanambara ny fahatsaranao, ny fahalehibiazanao isan'andro Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Jesosy. Alleluia. Ianao Jesosy ilay matoy izao anay. Izay mamela ny eloka rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay mitondra famonjena feno anay. Alleluia. Dao panekentsika ianao anatsika tsiraray avy. Dia ny saintsika no mitondra antsika mivoaka eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa zao dao panekentsika ny saintsika rehetra. Tena mihitsy hoe ianao ny saiko aho tsy maintsy manaiky ianao satria zay no Andriamanitra n'Andriamanitra, izy ilay namela ny helotsika. Alleluia. Manasitrana ny aretinay rehetra ianao Jesosy, nitondra ny vesatra ianao, nanafakanay ianao. Mihavoninahitra ny Tompo amin'ny alalan'ny fiterana avoaka ny vavanao androany. Tena mihitsy Tompo misaotranao afenao matoy izao aho. Ny amiko rehetra dia ampanekeko Andriamanitra. Aoka ho takona Jesosy Kristy, fa ianao no hitandroany, fa ianao no tazany eto ihany. Jesosy, raisy ny toeranao Andriamanitra. Hoy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 1:4. Ary ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra miendrika ho an'ilay tokana avy amin'ny ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Amen. Jesosy ilay teny tonga nofo. Amen. Jesosy ilay teny tonga nofo, feno fahamarinana ary maneho ny fahatsaran'Andriamanitra. Isika tsiraray avokoa dia andrasana isaky ny miteny ianao dia aoka ho teny ahatonga ny olona hatsiaro ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Isaky ny mihetsika ianao dia aoka ho teny feno fahasoavana, ho teny ny olona anankiray mahatsiaro hoe novonjen'Andriamanitra, ho teny ny olona anankiray tena eny mihitsy hoe wow, misy Jesosy ny asa teo amin'ny fiainan'ny olona io. Alleluia. Tsy hoe zavatra ezahantsika aseho, fa fiainana tokony miseho amin'ny fiainantsika isan'andro. Mba ahafahan'Andriamanitra hita eo amin'ny fiainantsika isan'andro dia tsy maintsy manana fotoantsika tsiraray avy any an-tokantrano. Izay ilay zavatra angatan'Andriamanitra ny teneniny Jesosy mihitsy hoe ianao ray hivavaka dia midiro amin'ny efitranao. Mateo toko 4 dia milaza zany izy 5 ary ny averiny tany 20 zany hoe midiro ao amin'ny mangingina ianao, satria nahoana ao amin'ny mangingina no hifasonen'Andriamanitra ny anamboaran'Andriamanitra antsika tsiraray avy. Hitanao ohatra mpanefi tamin'ny manga, sady eo ampanefeny izy mety izy rery tsy hoe miaraka amin'ny fianakaviany, fa izy rery sy ny tany manga mamola vola eo an'ilay endrika izay tiany atongavana amin'le zavatra le tamin'ny manga volavolainy. Dia tahaka an'izany koa ny tian'Andriamanitra amola volanantsika tsiraray avy. Manana fotoana manokana ianao any an-trano mivavaka mitodika eo amin'Andriamanitra mba hahafahanao miaina an'ilay tena hoe fahasoavana marina, ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, satria ny manodidina anao mila mahita an'izany hoe manana ny fahasoavan'Andriamanitra ianao isan'andro. Dia mahatonga anao tsy maintsy mihira sy mideran'Andriamanitra isan'andro. Dia afaka miteny foana ianao hoe izay mamela ny eloko rehetra, izay nanarona ny fahotako rehetra, Jesosy ny anarany, izy ilay nanangana natoy izao aho. Raha mino an'izany ianao dia atsangano ny tany teneny hoe Tompo misaotra anao fa ianao manangana, ianao matoy izao aho. Fona Jesosy fa indraindray adiniko, indraindray Tompo ohatra ny te hiseho mialohany tokony fisehoana ao amin'ny fiainako izany Andriamanitra. Indraindray Jesosy ohatrany hoe ny anarako ny tiako tadidin'ny olona mihoatra noho ny anaranao. Ianao ny nanova anahy Jesosy, fa tsy hoe zany ezaka ny nanova ny tenako Jesosy. Dia aoka ianao ny memboninahitra mandrakariva Jesosy. Aoka ny amiko rehetra hitera ny anaranao Jesosy, ankalaza ny anaranao Jesosy, ame voninahitra ny anaranao Jesosy, satria ny antom-pisiko Andriamanitra dia ianao rery ahy. Alleluia.
mipetrana ny aretinao zay mitondra famonjena monjena feo anao. Alleluia. Oh yeah. Rehefa mahatsapitsika ny fahatsaran'Andriamanitra dia tsy mety ny vavantsika raha tsy miteny an'izany. Fa isaky mifotsika dia afaka manambara ny ao am-potsika. Raha tena lehibe eo amin'ny fiainanao Andriamanitra dia ny teninao voalohany dia mitodika makany amin'Andriamanitra. Alleluia. Amin'ny fotoana rehefa ialan'ny olona anankiray eto an-tany dia ny teny aloky ny vavany farany iny lehibe indrindra teo amin'ny fiainana. Fa androany teteny anao zao dia efa zaro sahady ny fonao ametraka ny fahalehibiazan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Dia aoka ianao sahiteny mihitsy tsara ianao magaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao tsara ianao magaga tsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao raha eo tsisy toanao raha eo. Tatsika tiaka mafy ho an'i Jesosy ataovy maneho ny fahatsaran'Andriamanitra ny tiaka ao. Alleluia. Manasanao azo toerana tompoko. Alleluia. Tonga fotoana andrenesantsika fijonana olombelona tantarantsika ny fandresen'i Jesosy teo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Mandroso tompoko. Dalohantsika itiaka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy dia voninahitra moa an'Andriamanitra irery ihany no ahafahako mijoro vavolombelona ny amin'ny fanomponan'Andriamanitra sy ny fandehanana ao amin'izay na ny endreny ny fijoroana ao amin'izay na ny endren'Andriamanitra. Tamin'ny croisade tany Analavory dia tao anatiny hoe fotoana izay andehanana mihitsy dia nisy vaovao ratsy izany hoe nisy zanadravaviko izany maty ny andro trio andehanana io. Dia teo izany le oziny ten'Andriamanitra any amin'ny Galatiana 5:17 ihany hoe nofo ozy manohitra ny fanahy dia misy ady teo satria tia zanaky ny ravavinao raha-tapo aminao ny ato lalana ny fidianan'i Jesosy. Dia eo zany hoe iza zany mavesa-danja amin'ireo zavatra ireo. Dia teo moa zany dia niodikodina teo hoe ahoana re zany Jesosy ina zany ny atao satria ny tena zany amin'io efa miandry antso hoe andehantsika izao le ho any Analavory zany io. Dia teo dia kango mohatra naheno feo kely indray hoe raha pitsy maraina amin'ny 4 tsika vao mandeha. Teo za tena misaotra Jesosy ho fa zay le fandaminanao programa dia afaka nandelo na mangy teny amin'le nisy fahoriana zany. Dia le rahavaviko tompon'ilay zanaka zany mbola tsy tao fa any Fianarantsory zareo no mipetraka. Dia le vady aman-janaka le maty sy ny ray-tapo aminy ny tao dia natao famangina. Dia niala tsiny anateo zany hoe misy zavatra tena tsy ahafahako tena ohatr'izao. Dia voninahitra ao an'i Jesosy fa vitany raly tany Analavory. Dia teo alohan'izay moa dia misy ihany ny kliniklinio ny telefônina hoe ahoana zany ianao ahoana zany satria ny mpiray-tapo amiko koa moa tao aloha taloha dia ohatrany hoe zatra manakina amiko foana rehefa adidy akaiky ohatran'izany. Fa rehefa hoe nividian'i Jesosy ny tena natsonony ny tena dia zao hoe navesa-danja foana ny an'i Jesosy. Tena voninahitra ho anazy fa ataony tena hoe mavesa-danja foana. Dia rehefa nijoro tamin'izay ianao dia tena hoe nisy fandresena sy fahombiazana foana vitany na ny endren'i Jesosy tao aorianan'io mbola afaka niona tamin'ilay ray-tapo amiko satria efa tonga izy dia ny zavatra nahagaga anazy tonga tany amin'ny zareo zany teny Ivato moa zareo no mipetraka. Dia tonga teny amin'ny zareo dia nisy fivoriana teo dia faly be reo tonga hoe tena alaozy izy ianao mba mitaribavaka alohan'ity fivoriana ity. Dia voninahitra ao an'i Jesosy. Dia faharoa manaraka an'izay indray ny croisade tany Betafo. Dia rehefa ao anatin'ny fiomanana indray
anatin'ny fandaminana entana sy aninny alaroby dia tany ambanivoatra no moana izy tranonay izay dia nazerany cyclone trany amin'ny fotony ny lavarangana tamin'ny cyclone nisy zany dia tenteny foana tsy nisy fanamboarana misy dia nisy fianakaviana moa zany tonga daty dia hoe ahoana le tranonareo ny antofa dia tena mampalahelo ohatran'izao dia hoe eny mbola amboarina io mbola amboarina io dia ozy izy hoe alao ozy izy amboarinay a dia ohatrinona menareo anay ohatrinona ny fanarahantsika dia amboarina dia rehefa vita ozy izy a miantso anao foana hoe vita dia mba le faso ny volanay dia eny aro a dia za io zany a mieritreritra hoe ray volana natapabolana eo ny anamboarany azy dia zay izy vo iantso efa trandro izy dia niantso ao anatin'ny alaroby za mandamin'ny entana andeha ho any betafo iny zany niantso izy mba afaka mandefa n'le vola avenareo fa anatiny tena mamarina le izy manao le finition zay ozy izy zao dia mba le faso izy le vola karamanay a dia le faso ny vola ividianana sima ny tena nefa amin'io efa le tena mahafinaritra be reny dia lefa fiomanana ho any betafo no ifatohana fa tsy namily vily saina tsy roa dia tia zany otokodina kely ahoana re zany jesosy iny arena valiko le olona dia avy eo aty za alao afa raha pitsy maraina alefako dia maninona ozy raha alefa zay misy ary lo fa avy ene ny orana zay mba maikambolo katsaka mba hividianana izezika ohatran'izao raha pitsy maraina miara alefako daholo a miaraka mividina sima nefa za amin'io zany tsy mbola fantatro hoe aza le alefako raha pitsy maraina dia teo aloha zay dia nitokodina kely teo dia vita dia eny ary fa raha pitsy maraina afaka angamba tsisy atsasaka adiny tao arinan'io a nisy nandondona tao ambaravarana dia rehefa nandondona le tao ambaravarana dia ozy izy hoe anaty trano ty volo ty aho ozy izy fa ohatran'izao dia nijerena le vola tena le vola karaman'le olona dia vola amidy sima firena andefasana azy tamin'ny amin'ny vola dia voalasa le olona dia niantso andry zareo a dia ozy a mantsena azy hoe alefako zao dia zao le vola a fa nisy olona nanatitra ho a voateo dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy hoe tena tanjona tiana tongavana amin'izay zany dia zao hoe mipetra tsara eo amin'le nany an'iren'i Jesosy ianao na inona na tianao na tsy tianao a dia fa inona ny an'iren'i Jesosy ianao dia mipetra tsara eo a matokian'i Jesosy eo tsaroky le irany rija manao hoe tsy zay lazain'ny olona aho izy a fa zay lazain'i Jesosy dia mandehana foana amin'izay lazain'i Jesosy a fa izy mampandresy antsika dia voninahitra ho anazy rery any amen mankasitraka tompoko mipetra tsara eo amin'izay nanindren'i Jesosy ianao amen amen alleloia voninahitra ho an'i Jesosy fa tamin'ny heriny androany alina tamin'ny 12 nanomboka tamin'ny 12 latsaka teo dia tsy natsiaro tsony ny tongotry sy ny tanako avidy zany ohatrany hoe nisy fihetsem-po kely natao dia tsy natsiaro tsony ny tongotry dia ny tanako moa nalaky mba natsiaro ihany fa ny tongotro avidy zany tena tonga dia ohatrany hoe maty tanteraka mihitsy efa natao zao nitsongona natao inona atao ary moa mbola misy diana may fa satria somary nidorana kely satria mba adory kely hoe mba sao dia mba mihetsika izy mamay dia tena tsisy réaction mihitsy le tongotra fa tena hoe maty tanteraka dia teo moa panika amin'ny vady aman-janaka hoe ahoana ny atao iantso amin'ny pastera dia za hoe alina be ho azy ao fa aleo aloha eo dia aleo raha pitso hita eo dia natory dia maraina ny andro efa tafihetsika kely le ratsa-tongotra fa le tongotra zany tena hoe tsy mabata mihitsy ty tongotra ty dia tena hoe dia nitsangana tsy tafatsangana fa mbola tsy nahay an'le manao rehefa manao ohatra zao hay le izy fa rehefa tena tsy mihetsika ke ty tongotra ty tena tsy hay fa ohatrany tsy tafatsangana dia tena teo dia hoe za moa efa tena very hevitra tsisy finoana tsony satria ny mba finoana ihany na dia finoana raha ny anarase dia tena efa reraka le finoana tsy navita tsony tena tsisy ninina vita fa tena hoe Andriamanitra rery ary teo ny tena natsapako hoe tsinitsinina reto ny vatanao matanjaka ianao zao hoe tena mbola mihetsika fa rehefa tsisy Jesosy io rehefa tsisy Andriamanitra manetsika an'io tena hoe zava-poana teo zany tena hoe za hoe Jesosy tena tsisy dikany na hibata n'ity tongotro ilan'ity fotsiny tsy vitako dia fara moa hoe tamin'ny 6 maraina teo sa tamin'ny 5 vao hoe
satria efa tena nitady saika anao koa ty ilany ity dia niantso amin'ny pastera amin'izay moa mivadiko dia soran'Andriamanitra fa tena mbola ampiasainy mpanompony ary tena hoe miasa teo amin'ny fiainanay koa Jesosy ary tena velona izy reto tena hoe miasa Jesosy atsoy izy hoe atsoy dia valiko ianao dia tena namaly izy tamin'ny alalan'ny mpanompony tena isorana n'Andriamanitra fa vao niantso amin'ny pasteur Rodolphe dia ozy izy hoe niteny telo izy hoe misy apetao amin'ny fotope ozy ny tanana dia misy fiainana ozy misy fiainana tao anatin'izany ilay tongotra le navesatra tsy navita na mibataina ohatr'izao ary tonga dia ohatran'ireny tsisy ninona ireny fa tena afaka tanteraka tena hoe dia afaka nandeha afaka nihetsika nisaotisaoty dia avy eo raha moa adino indray nianjo an'ilay mpanompon'Andriamanitra hoe sitrana pastera fa faly teo dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany fa tena miasa izy velona izy mandraka ankehitriny tsy miova ny heriny dia izy foana inona toy zany fiarahana amen alleloia tsy herinao tsy tanjakao ny hahafahanao mihetsika fa famindrapon'i Jesosy averenao any amin'i Jesosy foana isan'andro any voninahitra alleloia Jesosy daholo ny ao ambadika ireny témoignage rehetrarehetra ireny amen alleloia alleloia averina any amin'ny Jesosy ny voninahitra taitra be moa amin'ilay toriteny maly mila tsaroana ilay aty lavaka za ry havana tamin'ny fiainako nanandrana nijangajanga dia rehefa nanandrana dia tena difotra tao tanteraka amin'izay tena hoe maizina ny tany aman-danitra dia nandao daholo ny olona rehetra vady zanaka ny havana manodidina moa amin'izany tena mijery hoe ahoana ary izy izany dia tena hoe tsisy olona mihitsy mba nenteherana dia za te laza aminareo hoe amin'izao fanarahantsika an'i Jesosy mba jereo foana hoe iza ny namana tena mba matoko fa nisy namana anankiray tsy nandao anahy mihitsy tena teo foana izy nagaga anahy mihitsy hoe za rehefa ohatr'izao dia ianona mbola manaraka foana dia tsy hoe any amin'izareo lasa matory fa na ny ianona ary tsy nisy tsony fa na ny alika raha ny ady tamiko ndrasanga zavako hoe satria varina alika ihany ameny vadiko anahy io ny alika karakarao tsy mba kisoa fa varina alika tsy ameko hanina ilay alika fa alaiko ny volan'ny alika dia anaovako essence amonjeko an'io namako dia eo zany ny alika sady tezitra amiko ny alika ny olona rehetra tezitra amiko daholo dia tsy nirarahiako fa nandeha foana zany fa mafy ny ainana n'izany eritrereto hoe ianao efa zatra tery fa tonga dia nitotona tary amin'ny tany tena filasika neny zakaiosy izy ny teny hoe ameko izy mifananaka fa ny anahy tsy niteny fa tonga dia lasa ho azy daholo ry zalahy dia eo zany gaga dia nanomboka tsy nisy fa nahito ambilina io ary tonga dia natsipoko tany an'ilay nama io eto any tsy haiko ohatrany hoe tsisy fiainana zany ntsony fa faran'izany dia ozy izy hoe andao ndry mivavaka dia fa za tsy ny pasteranareo teneniny foana hoe Lazarosy mitsanga Lazarosy fiainako ary ity jereo tamin'izany mbola tary amin'ny roksitsika dia tary amin'ny trano manga dia andao ndry ho mivavaka forsena zany ohatran'ireny hoe zazakely lasa zazakely fa na izy mivady ary tena miteny mihitsy ilay vady ny tezitra hoe so ihany fa vehivavy ozy izy taty voangy fa raha tsy zany hoe fa nahaiko hoe sipanao io fa tena hoe any amin'zareo ny tranoko amin'io tsy fantatry tsony hoe nisy anjely ihany ny ambina n'le trano tena voninahitra n'Andriamanitra fa le tsisy hitako ny fiainany zay zany tena tiako tenenina ve tao anatin'izany tato amin'izay zany tato amin'izay dia na tsy tiako ary le makady dia tato ihany alleloia aloha tiaka mahafoan'i Jesosy tsika alleloia dia misy fotoana ohatran'ny reraka ihany dia jery mpanompon'Andriamanitra izy ary mba nanana an'ity menatra ny tena satria ny tena efa hoe le fika efa mpanao tsy samy anatina lehilahy aloha fa ohatran'ny hoe biby reny lehilahy reny jery vehivavy nefany ohatran'ny tsy hita hoe ahoana ny atao toa dia nitairiko any andro pastera amin'izay indrindra any amin'ny vovonany ty androano dia nandehateny ihany dia rehefa avy amin'izay afoeziko amin'izay verina amin'lohany le tokantrano zao ry havany voninahitra alleloia andao tiaka mahafoan'i Jesosy satria Jesosy dia zao
le vadiko raha miteny izy eto ngamba nalakely ray vohatra maheno izy tia mivazavaza izy nerveux fa zao fa inona ny anaovako azy miafako bizou foana ary nagagana le fitiavako azy tamin'ny voalohany etrehitra 30 taona zay vady fa tena miverina be le fitiavako azy Alléluia mijery anazy marikoriko anahy izy ohatrany hoe verike izy nefa aty aminaka le baolina dia rehefa avy eo amin'izay fo manana aviky malala fa tena hoe torana izy izy lasa manodro fotsiny Alléluia fa vao mihodina avy bizou aneny malalako avy bizou andry tiako angenydry fa zany izy ohatrany hoe tsy fantatra hoe aninona ohatrany hoe lasa tonga dia miverina ho azy le confiance tiako tenenina anareo aza manandranandram-poana fa zao marina le teniny ao amin'ny baiboly hoe tsara ho an'ny tanora raha mitondra zoky izy mitodika amin'ny tanora fa ny anazy zao hoe fa zokonjokony ihany tsy haiko izay filazanareo azy fa enjana le mitondra zoka tanora zokony mafy le mitondra fa aza manandrakandrana an'io zavatra io fa tena io tsy mandeha rery io fa mandeha miaraka amin'ny zavatra be dibe fa zao tetony nahafaka anahy ary raha vao misy teny miaingany dia efa any an-trano fa dia tena misy tsy matory mandra-parain'ny andro dia tena voninahitra nandreo le vadiko tena manaja izy raha vafatany hoe miditra amin'ny hefitry ny ankizy fa tsy manelingelina izy fa tena velana izy eo amin'ny tele eo izy tsika tsy mahazo manao ohatran'ny cycliste reny le manao course reny mba mijery an'io foana moa vadiko za fa tsy mijery tele zany ntsony fa mapolo taona vao niditra tato dia tsy nafantatra hoe tsy azo saverivery ty zavatra ty dia etrerety za zany firy taona vao tonga amin'izao aza manandrana ho azy s'il vous plaît tena marina aza manandrana dia jereo reny cycliste reny manao izy dia fantany hoe ariny arrivé dia eny an-dalana izy amena rano tonga eo amin'ny arrivé zany dia arrivé fa ny antsika nge tsisy arrivé fa raha ny an-danitra ka manino tsika misaverivery eto tsika maka rano le cycliste eto tsika misotro rano eto tsika manao ravitaillement dia rehefa any avelany amin'izay tsika fa na le vadiko tena za zany atao fa ny anahy zany nataoko zany dia tiako zarana aminareo mafy be satria le maly tena tonga dia isaka hoe za tokony hijoro zany tena moa le manaraka zafady tokantrano efa laminy dia le rali alleluia ndao aloha hiteka ho an'i Jesosy alleluia zava-dehibe aminazy zany satria tena hoe mafy zany hoe lozam-bady zany ianao nefa vita raharahara-dalana mbola tatoko na masinana ny raharahana ay satria vao nahafantatra io namako io daholo tsy manaiky tiana ohatran'ireny hoe hitanao le liona mahazo remby reny aizy ihany tsisy iona farany dia ménage tany amin'izareo any natory sy mipetraka dia rally de miracle rally de miracle tonga amin'izay za zany mpandeha rally foana dia mbola io namako ihany koa rally inona ary ty rally ty mandeha fotsiny afa tsy hitako hoe ahoana dia mandeha mizara flyers mizara flyers fa tamin'ny fotoana amin'izay manomboka madio eto amin'ny tenin'Andriamanitra madio ny tiako teneny io tsy za kory ny tena mbola favy fa tena mbola isan'andro raha mbola misy teny aza votra fa tena hoe hoany tanteraka mahitsiny fa misy an'izany aza tomany amin'ny alina tsy fantatra hoe ahoana tomany Jesosy mbola misy an'ity io le vadika efa eo ambaravarana manino ianao zany hoavy Jesosy sady mitabataba be amin'ny andro amin'ny 12 alina dia izy dia folle ozy izy eo adala mihitsy ianao ty ça fait rien dia lasa izy miverina efa fantany zany le fika hoe ao indray zany ty io fa mitomany Jesosy ahoana ny zanako ahoana momba anahy satria le zanako tsy mba nitezako azonareo ve zany zay manana zanaka tezao araka sitrapon'Andriamanitra le zanaka fa tena hoe ilay tsy aza ahoana le zany ny lazako anazy le zaza tena mila ray aman-dreny zany fa ny anahy zany tena hoe samy nandeha samy mitady teny dia eo amin'izay
mbola any zany ny anazy zao fa tsy mampanina anazy za tsy matahotra fa za kosa ny manana finoana be mihitsy fa tsy maintsy za kosa raha zao tsy maintsy manaraka ny vagon. Alleluia. Nahatra n'Andriamanitra dia raha li amin'izay zany dia zara filahery zay taria nalavory fô tonga avy any amin'izay tonga dia filasika tsy fantatra inona ny antony tonga ny zomasaka mbola andeha ihany anao mafilo hoe andeha fa tena hoe fanina vao mijora dia fanina dia tena tsy afaka Jesosy fa nalahelo tsy afaka vita iny dia oza hoe Jesosy io oviana indray zany ny ralia dia ohatrany hoe miandry an'iny fo nandeha amin'izay indray lehibe tafy dia tena indray dia volo tamin'iny vao tohana fa mity tsy maintsy lasy ty na iny ny trangandroany na iny ny donao za amin'io nefa mbola kopaka tanteraka mihitsy tsy maintsy mandeha ty androany na tiana na tsy tiana be tafy ny haiko amin'io tena mbola ty fa tsy rarahiko dia fa niteny amin'ny vadiko hoe andao atery fa ary izy kosany na amin'ny 4 maraina ary nefa taloha tsy isan'izany zay tena ke hoe milamina ho aly tokantrano hoe alleluia amin'ny 4 na amin'ny 3 maraina ary amin'ny CFM ary andao ianao atery na izy ny voalohany so tara ianao fa andao voninahitra zany dia ho an'Andriamanitra lasa amin'izay ary tany be tafy fa ny aina amin'io tena mbola kely fa lasa nandeha tonga tany tsy akijanona koa ny telefona zay tena ke mandehana ralia manaova ralia dia zao tsy vitany ralia ihany fa tsy akijanao any telefona aloha dia efa fantatrao fa kopy ianao zay tonga taty tonga dia tsy fantatrao hoe ahoana tamin'ny heritaona koa tany tamatavy dia silicom tonga dia io koa fa tonga tovy ihany mitovy ihany tiako tenenina dia zao indray ny ihany ny zavatra ny raisiko tokony ho ralia isan'andro ny fiainantsika alleluia ny anahy lasa zay zany ny anahy satria vu le fotoana tsika ve hiandry ralia vao hitory fa ny anahy minitra segondra na ivadika io ary zao izy tena tsy tianyty le fitondranantsika le zavajavatra rehetra io dia io zake malala aza miteny an'izantsonao atsika dia izy fantatro mainao tsy tian'izany dia mangina na raha vao ohatra izy tena mainsista be misy matezitra azy avy any amin'ny aleny any dia miala moramora amina tabatra aloha dia miala mitokana ry dia verina vetivety any miara-mihinana indray aloha dia safosafoina i safosafo iny tsika avy safoy alleluia io bizou io atao aty inona io ameo fa ny anahy raha mbola fa izy potika azonareo ve zay zany tena tiako tenenina hoe aza mise plaindre foana hoe le vadiko zao zay manko ny any nataoko le vadiko masika le vadiko kay rehefa tratran'le fitiavana izy tena tonga dia tsy nahetsika fa paralysé voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery any tahiny Jesosy dao tsika hitehaka mafy ho an Jesosy manasanao hitsangana alleluia dao tsika hitsangana sady hitehaka mafy ho an Jesosy alleluia alleluia safoy zany directive zany avofainy milanitra tanao dia andao hisaotra Jesosy fotsika manontolo sokafo fonao dia makasitranaandriamanitra saotra tompo fa tena zay le fahatsorana eto zay le veny anatinay mivoaka zay le fanomezanay voninahitra anao tsy misy zavatra amboamboarina fa tonga zay tena mandresy lahatra ny ainana tamin'ny teny no aseho Andriamanitra Jesosy ianao mpamelona tamin'ny finoana ny teny hoe mivavaka dia nietsika ny tongony za raha kopaka be mihitsy tamin'iny sady reraka be vizana be za raha nahateny fa ianao mihitsy ny tena enjana ambony ny enjana ny anaranao ny enjana ambony ny enjana Jesosy ianao ny manao ny zavatra rehetra ianao ny manatanteraka ny zavatra rehetra ary tsy takatry ny sainay mihitsy ny fanovanao rehefa miaino ny feoanao zay ary makatoanao ny fomba tsotra fotsiny ahofofanay ny amin'ny lanitra ny tananay fa manana mpanjaka mahery zay Andriamanitra manana anao halleluia misy mpanjaka
manatriketo sokafiny fo andray azy ny fiderany no anjakany ny fahasoavany no anenikantsika izy manalo ireo enta mavesatra ireo amboany rehetreo atongony isy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany asandrato mpanjakatsika halleluja Medikilai nandeswansi nalevina itsangana mike ifasana tinatazonazy Jesus hallelujah fidera deu azi mandrakiza ilanandes tumponi fanalai misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka Aitazisik iranumas ufafani oachanundai utapichanyadi tiwelait ipamutisikia Mandalo iroeta malesatra ireo angua rehetreo atongony sy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka Fidera was Masina Janisa Isyanarana Ampunanarana Recha Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka kurakura mafy eo Jesus mpanjaka ho anao rery Andriamanitra ny fiandrianana ho anao rery ny voninahitra
ho anao rery ny fahatsarana, ho anao rery ny fambonina, ho anao rery ny fahamendrehana, ho anao rery ny fiderana, ho anao rery ny fiakofana, ho an'ny anaranao rery. Aoka tsisy nizaniza omemboninahitra Andriamanitra, aoka ny nofo rehetra ekoaka eo anatrehany fiandriananao, fampanjaka mandrakizay ianao. Ekoaka ny lohalika rehetra hifotry, ny lo rehetra ekoaka eo anatrehany mpanjaka voninahitra. Jesosy Kristy avy any Nazareta, orakoraka mafy ao azy. Halleluja, halleluja. Saotra Tompo fa tia anay ianao, saotra fa mifamindramponao dia mandrakizay eo amin'ny fiainanay. Saotra ny fotoana androany maraina nairanao anay, aoka ny teny rehetreto ametraka tsara Andriamanitra avy amin'ny alalan'ny fananao masina, famantarana maro toerana ahatonga anay tsy voahozongozony Kristy santoka mandram-piverinao. Ary aoka ty teny ty Andriamanitra ho toy ny sabatra roa lela-pijoro anay hiandrandranay ny fiverenanao mandrakizay. Ary aoka mifonay hijoro amin'ny fahatokiana, fa velona ny Jesosynay ary velona mandrakizay izy. Tehaka mafy be ho an'i Jesosy, mahazo ho toerana vetivety. Alleluia. Miarabantsika foana satria isanandro dia toam-baovao foana. Ary isanandro anankiray drentsika dia isanandro tsy miverina. Isanandro tsy miverina. Noho izany ny isanandrontsika dia mbola tsy hitany masonao foana, fa isanandro maraina nomen'Andriamanitra mba ahafahantsika miombona amin'Andriamanitra indray. Anao dia zara amintsika ao anatin'ny fotoana fohy, ao anatin'ny fotoana fohy. Ny famantarana ara-piombonana eo amin'ny latabatra hifandraisan'ny fifantohantsika amin'ny fiverenan'i Jesosy. Hifandraisan'ny fifantohantsika amin'ny fiverenan'i Jesosy. Jesosy dia nilaza hoy izy Jesosy hoe rehefa nandray ny mofo izy dia nisaotra, dia tia ny tenako izy izy izay tolotro anareo. Vakiny le izy dia nisaotra izy, dia ataovy zao izy ho fahatsiarovana. Rehefa nandray ny kapoaka indray izy dia niteny hoe tindrano fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsako anareo ho famelana ny fahotanareo. Ka na ovinana oviana ianareo mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara nahafatesan'i Jesosy mandra-piaviny. Inona ny révélation hifandraisan'ny communion fiverenan'i Jesosy. Misy programa matotra sy matipaika nomanin'Andriamanitra ampijoro ny fiangonana, tsy erikerika mihitsy hoe efa eto Jesosy, fa mba hampifantoka ny fiangonana fa ny fotoana hiverenan'i Jesosy dia tsy etintsony ianao. Ahoana ny fisehoany izay zavatra izay? Inona ny révélation ny lalina ahatonga antsika teny hijoro, tsy azo ny tafiotra ny filôzofia avilivily fa hijoro tsara ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Zavatra voalohany aloha misy ny fiverenan'i Jesosy Kristy apakatra ny fiangonana. Ary misy koa ny fahatongavany indray aoriana io, fahatongavany voalohany io ho amin'ny fahefa-pitsarana. Efa nizareko teto fa ny fampakarana voalohany dia tsy fitsarana fa fanangonana. Mialohan'ny tribulation na ny fahoriana lehibe izay tranga eto ambonin'ny tany dia ny zanak'Andriamanitra havahan'Andriamanitra. Tonga izy ho anao amin'ilay fiverenana voalohany, ary tonga izy miaraka aminao amin'ilay fiverenana faharoa. Fahatelo moa zany. Tonga voalohany izy tonga nofo hamonjy antsika, tonga fanindroany izy apakatra antsika, tonga fanitelony izy miara-mitsara amin'ny isika. Anao ny antsika hijery manokana, inona le antony sy tanjona ao anatin'ny fampiakarana ny fiangonana izay misy ankinany amin'ny fiverenany. Le fampakarana misy ankinana amin'ny fiverenana. Maro ny fanontaniana mipetraka. Ny fiverenan'i Jesosy dia apakatra ny fiangonana amin'ny fotoana eny amin'ny raha lanitra izay rendez-vous nolazainy io ve hita maso ve io pasteur sa tsy? Io fotoana io ve alohan'ilay fahoriana sa tena ao anatin'ilay fahoriana sa aoriny? Be dia be ilay fanontaniana mipetraka ohatr'izay alefanareo amina SMS.
maro ny tsy tena mahazo tsara ny fahamarinana momba n'le izy fandroany a izara amintsika amin'ny alala mifanampiany fanahymasina mifanahymasina mpampianatra endry ary enoko fa ny fahamarinana rehetra zay omen'ny fanahymasina atsika dia ho fahamarinana ampijoro antsika tsara eo ampiambenana ny fiandrasana an'izay fiverenan'i Jesosy zay. Tsy fahalalana ra-tsaina ny fanambarana fa fahalalana ra-panahy manokatra ny fotsika. Ny fahalalana tsotra eny amin'ny oniversité ainao ainjery dia manokatra ny saitsika fa ny fahamarinana ny vérité dia manokatra ny fotsika. Zay mantonga ny révélation misy impact na fiantraikany ao amin'ny fon'ny olona fa tsy mijanona eo amin'ny sain'ny olona satria amin'ny fo no inona fa tsy amin'ny saina. Noho izany sokafo ny fonao androany satria ny fahamarinana rehetra izay hozaraina eto dia fanambarana aneo fandresen-dahatra ary le fandresen-dahatra tsy tokony ho maivamaivana fa fandresen-dahatra lalina hijoroantsika miaraka amin'ny fatokina ny fiandrasantsika an'izany fiverenan'i Jesosy zany. Fampakaran'i Jesosy ny fiangonana dia fampiakarana tsy natao hitan'ny gentilisa non croyant fa hitan'ireo izay voaomana ho ampakarina. Hitanareo zao le izy tanterahan'i Jesosy mialohan'ny fotoana izay isinkorotana sy fanenjena ary fampahoriana misy eto ambonin'ny tany satria ny tena zerana ianao zany tsy natao hotsaraina miaraka amin'ny firenena fa ianao rehefa nandray an'i Jesosy dia novaina anana ny endriny hita maso zay le famonjena farany. Ny famonjena farany dia mifanovan'endrika ny nofonao hitafiny tsy fahalovana hitovy amin'ilay endriky ny fitsanganany tahorinina hafatesany. Ino tsarintsika zao iny zavatra anankiray iny tsy nataon'Andriamanitra ho an'ny saraba be mbahoaka fa vonona ho an'izao tontolo zao fa zay nandray azy ihany no misitraka an'iny. Ahoana fisehon'le izy? Misy fitotoana orinan'ny fiverenan'i Jesosy zay mizara roa tsara. Ny telo taona sy tapany voalohany ohatra nisy fandriam-pahalemana sandoka satria efa manjavona daholo ny olona manjavona dia le bibidia sy le mpanapaka eto amin'izao tontolo izao zay ampiray an'izao tontolo izao. Hitanareo amin'izany fotoana izany dia ho ampiombonina ny finoana rehetra. Tsisy tsony silamo, tsisy tsony kristianina, tsisy tsony judaisma, tsisy tsony hindoisma, tsisy tsony boudisma, tsisy tsony ny tsy fantatrina daholo le karazan'le izy. Reo isimisma rehetra dia hitambatra ho anankiray daholo. Hitambatra ho anankiray daholo. Dia ohatra nisy cohabitation metimety zany hitondra fandriam-pahalemana. Dia izy koa fitsinjarana n'ireo arenan'ny kristianina tavela nanjavona dia satria itisy korotana be fa maro ny laza ho tompony ihany nandovany ary sy ny etsetra dia ho alamin'ny gouvernement iraisana maneran-tany io ny fafana mandamina ny fiainan'izay olona sisy eto ambonin'ny tany. Tenteny aminao aho zany fa raha rena sy vola no empanantenananao ka zay ninonao an'i Kristy tsara ho anao no mijanona alohan'ny fiakaranay fa be deaibe eto. Tsy anjohanao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy anjohanao aho zany amin'ny anaran'i Jesosy. Noho izany ny tandrotsika tsy ny anakarena eto tany, tsy nisongadina amin'ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany fa ny anomana amin'ny fiainam-panahintsika amin'izay zavatra anomanin'Andriamanitra antsika hitsenany babakatra ary ho ao aminy mandrakizay tsy marety aika ho an'Andriamanitra. Ny rendez-vous pionana efa nozaraiko teto misy fotoana ny fampakarana fiangonana dia Jesosy any amin'ny raha manololanitra misitona ny olona ho eny aminy eo amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Io fotoana io dia fotoana anankiray tena mahafinaritra tokoa. Ozy izy miboky Korintiana voalohany toko 5:10 ny 9:5 ka hatramin'ny 9:7 hiditra amin'izay ary sika. Ozy izy ny ten'Andriamanitra. Ino zava-miafina no ambarako anareo ozy izy Paoly tsy hodimandry avokoa isika rehetra fa vetivety toy ny raim-pimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia hovany isika rehetra fa hotsofina ny trompetra ary ny maty atsangana tsy ho loha intsony ary isika hovana zay mbola velona eto zany tonga dia hovana. Fa ity mety loha ity dia tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana ary ity mety maty ity dia tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafiny tsy fahalovana ity mety loha ity ary mitafiny tsy fahafatesana ity mety maty ity dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena kalevona. Ao tsika
teny Paoly fa tsy ny rehetra nandalo fahafatesana fa rehefa ho avy Jesosy apakatra eny amin'ny raha lanitra te hovana vetivety sika mba hitafy lay tsy fahalovana satria raha ity hita maso ity dia kary fa tsy maintsy hovana vetivety hitafy hitovy amin'ilay endriky ny tsy fahalovana taoriny fitsanganan' Jesosy mba ho tahaka azy isika rehefa iseho izy. Eto a misy le tsy nandalo fandevenana tsy ny aina fanandramana fahafatesana kory na fialanaina fa tonga dia novana toy ny soloakanjo ao anatin'ray dimaso. Eto no mahasamy hafa ny hoe famelomana sy fananganana. Eto manaraka tsaritsika. Andriamanitra rehefa manirakolona ho ampiasaina mandrakandroany mandra-piveriny Jesosy eno tsara raha olona no iran'Andriamanitra amin'ny anarany dia amelona izay ny olona maty fa nitsangana no atao hoe ressuscité amin'ny teny frantsay izany hoe novelomina dia ny finao hialo amin'ny todika hoe tsy ho faty tsony ianao midika fa Jesosy mbola tsy eto satria ny fandevonana ny hery ny fahafatesana dia amin'ny fotoana iverenany. Rehefa miseho any amin'ny raha lanitra izy dia hozy izy Paoly ny fahafatesana ny resena ka levona. Dikan'izay rehefa hovany ianao hitafy ny endriky ny tsy fahalovana dia tsy misy fahafatesana intsony fa matoa mbola mandre ianao hoe misy maty mbola tsy eto Jesosy. Zany hoe planin'Andriamanitra amin'ny famonjenanao amin'ilay package complet esprit, âme et corps dia nataon'Andriamanitra tanteraka amin'ny fotoana nasivan'i Jesosy sony azy amin'ny fotoana isehony eny amin'ny raha lanitra apakatra sy apakatra anao. Ndao aloha ity tanana mafy be ho an'ny tompo ny amin'izany. Tsy misy le tao hoe résurrection totale, tsy misy le tao hoe fananganana tsika tanteraka. Hiala ao amin'ny fahafatesana mihitsiny, hiala ao amin'ny fahafatesana ary hiditra ao amin'ny pasazy ny fiainana mandrakizay. Tsy misy fananganana tanterak'izay raha tsy resy tanteraka ny fahafatesana sy ny heriny. Ahoana moa nisehony hoe fandreseny ny hery ny fahafatesana, atonga ny hery ny fahafatesana sy ny heriny tena hoe resy tanteraka rehefa miseho Jesosy eny amin'ny raha lanitra. Satria amin'ny fotoana isehony ozy izy mibokony Jaona voalohany vao aseho ho tahaka azy sika. Zay zany vao miditra amin'izay ny nofo hisitraka n'ilay atao hoe fiainana mandrakizay zay very teo amin'ny nofo rehefa niody ny Adama talohany tany am-boalohany zay fiainana ny aina ny nofo talohan'ny fotoana niodiana ny Adama. Zao ary mandraka androany ny fahafatesana mbola tsy resy fa mandraka androany ny fahafatesana azo fehezina maîtrisable izy amin'ny finoana. Ao ve tsika ataondrony taminao raha azonao tsara ny zavatra tiako tenenina. Azo fehezina izy fa mbola tsy resy izy. Zay no mahatonga ny Lazarosy azo ny foazina fa mbola maty ihany. Tsy tena mbola resy ny fahafatesana fa ny fehezin'i Jesosy ny hery ny fahafatesana. Na Jesosy aza ny andro fotoana andresena ny fahafatesana amin'izay sy andevonana azy. Taoriny fitsanganany Jesosy tamin'ny maty. Rehefa nitsangana Jesosy niakatra nitoetra ho kavanany indray, izy rery ny nandresy ny hery ny fahafatesana. Tsy nandevona tamin'ny tenany ny fahefan'ny fahafatesana mandrakizay. Ho amin'ny programa ninona anomanana ny fiangonana anana fahefana sy hery amin'ny fahafatesana. Ahoana moa le fahefana sy hery amin'ny fahafatesana? Ny fahefana sy hery ao amin'ny fahafatesana ny mahatonga anao afaka mivavaka ao amin'ny marary dia sitrana izy satria ny aretina mitondra ao amin'ny fahafatesana. Mahatonga an'Andriamanitra afaka mivavaka ao anao, maniraka anao hivavaka ao amin'ny fampahoriana dia miseho le vokatra fanafahana avy amin'Andriamanitra. Ireo fanomezam-pahasoavana rehetra izay omeny fanahy masina antsika dia fahefa-panapahana
ahatonga anao afaka ife sy ibaiko ny heri ny fahafatesana avokoa. Satria ny natiora-pahafatesana no natonga ny olona ny aina ao anatina fampahoriana. Dia ozy Andriamanitra mandehanareo any amin'izao tontolo izao. Toreny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Inona amin'ny filazantsara? Kristy Jesosy maty ho antsika, pasika ho antsika, nandresy ho antsika ny herin'ny fahafatesana, hananantsika fanantenana fitsangana ny tena maty amin'ny andro farany, satria ny fahafatesana amin'izay fotoana izay no resena tanteraka amin'izay ka levona tsy maharety aka ho an'Andriamanitra. Raha dinihana sy adika dia izao, amin'izao fotoana iainantsika izao dia mbola tsy resy ny fahafatesana fa manaiky ny fanapahana fotsiny amin'ny anaran'i Jesosy izy, izay amin'ny anaran'i Jesosy miasa eo amin'ny fiainantsika sy ato anatsika. Noho izany na mbola tsy miverina Jesosy ka olombelona no irahany, dia famelomana misy, satria izay natsangan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny olona atao hoe mpanompon'Andriamanitra irahana dia mbola ho faty ihany. Miandro ny fotoam-panovana amin'ny fotoana ise olona impamelona andevonana ny herin'ny fahafatesana zato isan-jato. Rehefa tonga Jesosy iverina pakatra ny fiangonana, izay vao tena resy ny fahafatesana satria miseho ny tena fananganana sy fiainana marina. Izany no antony mahatonga amin'laza fa sombotsombo ny hitantsika eto ambonin'ny tany fa izy ny tompon'ny fahataterahana rehetra. Andao ity atarana mafy be ho azy. Hitanareo sombotsombo daholo ny hitantsika, reny vokatra vavolombelona miseho rehetrarehetra reny dia sombotsombo ny amin'ny fanehoan'ny hery mpanapahana natolo ny fiangonana avokoa. Possible ianao ampiasain'Andriamanitra ohatr'ireny. Tsika tsiraray avy manana ny fanan'Andriamanitra ao anatsika. Rehefa miantso amin'ny finoantsika ao anaty fitsarana sy fahatokiana dia afaka mamaly antsika Andriamanitra. Raha ohatra izany ka mbola tsy maty, mbola mety maty ihany ilay olona efa lasa, izay mivavahanao dia mbola mety maty ihany izy rehefa avy eo. Izany hoe miverina maty ihany raha mbola tsy tonga Jesosy. Dia izao dikan'izay mbola tsy resy ny fahafatesana, satria ilay tena ny efa nandresy fahafatesana mihitsy no iverina ampitan'ilay fiainana eo amin'ny nofo aman-drà. Hitafitsika ilay endriky ny tsy fahalovana andevonana ny herin'ny fahafatesana. Mametraka fanontaniana aminareo, inona zany ny atongavan'i Jesosy eto amin'izao? Tsisy dikany, satria tsy tanteraka ilay tena programa mpamonjena hatramin'ny farany. Raha ohatra efa eto sady izy. Raha misy milaza aminareo atsy Kristy ary izy efa tonga eto mihitsy izy ny fahafenony, aza miandry azy any amin'ny raha lanitra tsony sika fa diso izany fampianarana izany, aza miaino an'izany ianareo hatramin'ny androany. Atopazany amin'ny lanitra ny masonao, miandrandraly fiverenany mpamonjy anao. Iverina Jesosy ary ny fiverenany andevona ny herin'ny fahafatesana. Raha mbola eo tontolo mety misy maty aho, raha mbola hoe tontolo eto amin'ity tontolo tany ity mbola hoe misy maty one atsy, ianao hoe misy maty ary misy lasa atsy, dia zao fampahirezana tiako lazaina aminao. Mbola tsy eto zany Jesosy matoa mbola misy maty ery, fa rehefa tena miverina Jesosy tsisy maty tsony eto, satria nahoana nazasy ianao aza efa miala eto amin'izay, satria nitafy an'ilay tsy fahalovana ny fahafatesana no resena kaleva. Zavatra misy zany dia zao famelomana dia ilay endriky ny famerenana fiainana vetivety, fa tsy maintsy miverina ho amin'ny fahafatesana indray ny olona. Raha toa ka mbola tsy miverina Jesosy apakatra azy, na koa tsy maintsy hovana vetivety ny olona amin'ny fotoana iverenany. Ny tena iverenan'i Jesosy ho an'ny fiangonana dia feno ny fepetra ny famonjena zato isan-jato. Tena fananganana na résurrection dia ilay fanovana antsika tsy olo intsony mandrakizay. Zay mahatonga ny jaona voalohany toko fahatelo andiny faharoa, jaona voalohany toko fahatelo andiny faharoa, ozy izy ny ten'Andriamanitra, ry malala ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra tsika, nefa tsy mbola naseho izay ho toetsika rahatrizay. Fantatsika fa raha iseho Jesosy izy garanti dia ho tahaka azy sika, fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa, satria iainantsika le endry mpanovana mitovy amin'ny ahitantsika azy ny dikany. Andriamanitra dia efa namelona antsika ao aminy. Tiako fantatra aloha zay ny fiainana sy mpamelomana nomeny antsika dia ao amin'ny tontolo ara-panahy.
Nidifian'Andriamanitra ny fahafatesana faharoa rehefa nandray azy ianao ka nino azy. Zay nandray azy dia nimenery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ankehitriny tsika efa zanak'Andriamanitra midika io teny io. Fa le fanovana sy fiainana lavitry ny fahafatesana dia efa tanteraka zato isan-jato amin'ny tontolo ara-panahy. Efa namelona amin'ny fanahintsika izy. Eo amin'ny nofotsika ny mila ovana tanteraka hifanaraka amin'ilay fahafenona sy fahamarinana efa nataon'Andriamanitra ao anaty. Rehefa feno ny fepetra-pananganana satria ho ao amin'ny mandrakizay tsika. Zay le programa ratra zay tian'Andriamanitra homanina. Tian'Andriamanitra ho réel azo sapahitana, réalité azo iainana. Le fahamarinana efa tanteraka amin'ny tontolo ara-panahy. Zay no mahatonga antsika rehefa mivavaka dia mangataka amin'Andriamanitra. Tompo, aoka ny foko sy ny fonao hiara hitepo tena iray. Aoka ny saiko sy ny sainao hiresafidy mandrakizay. Rehefa mitranga ny fanovana an'ity vatany ity amin'ny fisehoan'i Jesosy dia zay vao tena fananganana tanteraka. Ary ny tombon'ny famelomana antsika ara-panahy, ny fahavelomantsika ao amin'ny fanahy dia tsika afaka mandre ny continuité na ny fitohizan'ilay fanovana efa niraisitsika ao anaty amin'ny alalan'ny fanahy, amin'ny fitohizan'izay fanovana izay amin'ny endrika eto ivelany iainantsika miaraka aminy. Ahoana ry zavatra io? Tiako ianao hihaino tsara. Misy zavatra anankiray tena tiako tafiditra ao anatsika afatsika miomana tsara. Jesosy dia niteny, hoy tsy Jesosy hoe tsy vaovao izy le zavatra mitranga. Rehefa neny ny trompetra, ny tsimiro sy ny jentilisa tsy haino an'ilay izy, fa ianao no maheno an'ilay izy. Fa maninona ianao no maheno an'ilay izy satria tenyzao ianao dia efa mianatra miaino an'Andriamanitra. Ny olona manaiky sy makatoa an'Andriamanitra ihany no mavitrika miaino an'Andriamanitra. Dia hoy izy ny Baiboly, ny ondriko miaino ny feoko ary manaraka izy. Sira zay, I decided to follow Jesus. To follow Jesus. No turning back. Matovy kely misy may aimbody veny ankarimo sazy ihaja hoe mahazy fasy kely ary atika atao kely fotsiny ampahany kely fotsiny tena tapa-kevitra ny anaraka an' Jesosy ho atsika rehetra ndikany hoe te hiverina amin' Jesosy tena hoe za tsy herikeriky fa anaraka an' Jesosy zay izy zay. No turning back. Alefa soare. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow